misaotra an'Andriamanitra lehibe indray zany amin'ity tapany arivo ity noho ny fianarana izay efa nataontsika tamin'ny maraina. Anao efa namarana moa tsika ny amin'ny lesona mikasika le hoe fampitahana zany ny amin'ny Kristy sy Mohamady sy ihany koa fampahafantarana hoe iza moa Jesosy Kristy zany, iza le notsika io, le zanak'Andriamanitra nivoaka ao avy tao amin'iray. Tsy resaka be lavitra hoe ahoana na ahoana fa tonga dia tohizantsika avy hatrany lesona fa alohan'izany aloha dia hivavaka tsika. Petratsika amin'ny tompo ny fampianarana amin'ity arivo ity. Iara hivavaka ary tsika manasantsika hivavaka. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra sy Jakoba. Mankalaza anao izay midera anao, mananatra avy ny anaranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io. Ny amin'ny fotoana izay nomenao anay indray amin'ity tapany arivo ity, ahafahanay hiara hianatra sy handinika ny teninao. Aoka ny fanahinao raha hiasa aminay tsirairay avy izay ny sy izay mandrezy ho fampianarana izao. Ko mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Sokafa ny fonay sy ny sainay raha io mataranay ny sitraponao. Da nisy nefa tao anatin'izay fotoana ny sarana izay. Nataonay ka tsy araka ny sitraponao na fahotana teo anatrehanao dia hifonany aminao raha io. Mamindrafo aminay raha io mamelany elokarenao. Dia mangataka aminao zay Kristy, diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay Jesosy io ho afa-keloka. Areo ka le fanahinao tompo hirotsaka aminay amin'ny fahafenona ka izy hitantanay eo amin'ny marina rehetra ary marina na afaka mety ondevo. Ka dia afao zay Andriamanitra amin'ny fahalemenay amin'ny tsy fahatateranay. Ampitomboako izy izay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao raha io. Mba hahafahanay mahatratra ny ohatry ny fahafenon'i Kristy. Dia raina ny anaranao raha ankalazay ny anaranao anay. Dia aoka ny rahanao Kristy andrakotra, ny tokantrano ny tsirairay avy, ny fahasalaman'ny tsirairay avy, sy ny fitaovana izay ampiasainay andrenesana izao fampianarana izao mba tsy hanana satana fahefanana dia kely aza. Dia ny rahanao ny andrakotra anay Kristy ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ny ianao. Dia mitenena indray aminay tompo amin'ity arivo ity raha sitraka ao fa vonin-kiheno reto vahoakanao. Dia aoka ny fanahinao raha hiasanay. Fa izay kosa angina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iroso ary tsika. Irositsika namarana antsika ny lesona tamin'ny maraina moa zany dia mikasika an'ilay hoe fampitahana zany ny amin'ny resaka hoe Mohamady sy Jesosy Kristy. Ary ny zavatra hitantsika tao anatin'izay dia hoe tsy misy famonjena afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy anarana nomena azahoana famonjena afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Izy no nomen'Andriamanitra azahoantsika famonjena zany. Ka raha mahita anarana hafa tsika ao anatin'ny soratra masina hoe azahoana famonjena, Jesosy Kristy irery ihany. Izy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo zany. Ny ran'Andriamanitra azahoantsika fiainana. Taiza ny toerana nisy azy? Jesosy tany an-danitra. Ary io fanresahantsika teto izy io hoe na dia nanana ny endrika fitoviana tamin'Andriamanitra ary izy dia nataony tsinitsinina izany. Ka nakany ny endrika hitoviana ho amin'ny mpanompo. Dia tonga tahaka ny mpanompo mihitsy Kristy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ka Jesosy izay nanetry tena teo amin'ny hazo fijaliana iny, moa hoe tonga Jesosy dia hoe anetry teo amin'ny hazo fijaliana ho faty, izay ve no nahatongavan'i Jesosy dia ho faty amin'ny hazo fijaliana. Fa ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famonjena ao antsika. Izay no mazava-dehibe an'ilay hoe Jesosy Kristy no mpamonjy atsika. Ka iverenantsika kely ilay teny io ilay ao amin'ny Filipianina 2:2 efa miraisitsika izy io fa tsara verenantsika kely izy io fa teny lehibe mantsy izy io. Filipianina 2:2 ny andininy 5 ka hatramin'ny 10. Dia raisitsika kely izy ilay vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ny zavatra teneniny ato. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofokiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra.
mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany sy anaken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitry ny ray. Jesosy zany dia nomena ho mpamonjy antsika satria nanetry tena hatramin'ny fahafatesana izy, ny rano nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, ny nitondra ny fahotantsika. Ary io moa zany le lazaina mihitsy hoe teo amin'ny lalàna zany tamin'le fanekena taloha zany zay natao teo amin'ny tempoly tetỳ an-tany, dia rehefa misy manota ny olona anankiray dia inona ny zavatra atao? Manatitra omby na osy na ondry atao fanatitra zany noho ny ota. Zany hoe le biby iny zany lasa misolo vonanao noho ny fahotana vitanao. Le biby tsy nanota, le biby tsy mana-tsiny iny no nalasa-dra noho ny fahotanao. Kanefa zany reny biby zay natao fanatitra teo amin'ny tempoly reny dia tandindona ny amin'ny Kristy satria tsy tena mahafaka tanteraka ny fahotana reny, fa mila tonga le tena izy, le tena tanteraka mahafaka ny fahotantsika dia Kristy zany. Efa voaomana ozy izy hatramin'ny andrenana an'izao tontolo izao. Ka tonga ary ny fotoana izay nahatongavan'i Kristy hamonjy antsika, hanafaka antsika amin'ny fahotantsika. Ka ninona toerana misy antsika, na jiositsika na griksika, na andevitsika na tsy andevitsika, na mpanompotsika na tompotsika, na mpanan-karena na mahantra, ninona atoko-pinoana misy antsika dia izao hoe Jesosy Kristy no nomen'Andriamanitra ho famonjena antsika, ary ny ran'ny Kristy no mahatanteraka antsika afaka manadio sy manaisitra ny fahotantsika rehetra. Dia izay no mahatonga le izy niteny teo amin'le toko faharoa teo zany, dia inona ny zavatra niteneniny teo hoe le andinin'ny fahasivy hoe koa izany no nanandrantan'Andriamanitra satria Jesosy Kristy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana zany mba ho avitra tsika noho ny fahotantsika. Koa izany nanandrantan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra na any an-danitra ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany sy anaken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray. Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray, ka amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra. Ary ny anaran'i Kristy ambony ny anarana rehetra ozy izy. Zany hoe izay zany le toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Dia hitantsika ao anatin'izay zany hoe rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nitondra ny fahotany izao tontolo izao Jesosy Kristy zany. Dia izy le tandindon'le zanak'ondry, le biby izay natao fanatitra teo amin'ny tempoly ny resantsika teo, ho fanalana ny fahotana. Ka rehefa tonga zany Kristy araka le niresantsika tamin'ny maraina hoe amin'ny mampisorona be azy zay nanaovan'Andriamanitra fianianana, ka rehefa napetrak'Andriamanitra le fianianana tamin'ny Kristy ho mpisorona be amin'le fanekena vaovao, dia nofoanana zany le fanekena taloha tamin'le tempoly tetỳ an-tany. Ka le tempoly tetỳ an-tany le zao hoe tsisy valerany intsony zany. Raha mbola misy zany olona any mbola mitady hoe mitondra sorona atao fanatitra dia tsisy valerany zany zay zavatra zay. Ary inona moa ny antony le hoe maninona Kristy no nalatra jaha teo amin'ny hazo fijaliana? Ny antony dia zao: raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka zany dia tsy misy famelan-keloka satria in'le raha latsaka iny ino no azahoantsika famelan-keloka zany. Iny zany no azahoantsika famelan-keloka. Dia jerentsika kely nge izay nitenenina atao amin'ny Hébreu toko fahasivy. Atao amin'ny Hébreu toko fahasivy izy no tenen'izay zavatra zay zany. Zany hoe na teo amin'ny lalàna ara zany tamin'le tempoly taloha zany izay tandindony amin'ny Kristy zany, dia zao hoe ny biby atao fanatitra teo, ny raha izay alatsaka amin'ireny biby ireny dia zao mba ahazahoan'ny zanak'Israely famelan-keloka. Dia Kristy nefa tandindony ireny dia nila nalatsa-dra mihitsy zany Kristy. Izay nahatonga ny Kristy no fatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Ahazahoan'ny Kristy, ahazahoan'ny Kristy, tsy hoe ahazahoan'ny Kristy fa ahazahoantsika zany famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia zao nitenenina atao amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo, toko fahasivy ny andinin'ny roa amby roapolo, dia hoy izy:
ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàny fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Dia normalina be zany raha hitantsika tany amin'ny Jaune alohan'ny nanao ny asan'i Jesosy Kristy. Andeha ho atao batisa zany Jesosy Kristy tamin'io. Dia rehefa hitan'ny Jaune mpanao batisa izy nanantona azy dia inona ny zavatra nitenen'ny Jaune mpanao batisa? Indro ilay zanak'Andriamanitra ilay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Maninona Jesosy no natsoina hoe ilay zanak'Andriamanitra? Satria ny zanak'ondry no entina atao fanatitra teo amin'ny tempolo. Dia efa any zany dia efa manambara sara izy Jesosy Kristy ilay sorona manafaka ny fahotantsika. Hoe indro ilay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotany izao tontolo izao ka niza toerana misy atsika na firazanana misy atsika dia zao i Kristy dia maty noho ianao. Ninona toerana misy atsika mba azahoantsika famonjena izany. Famonjena amin'inona moa zany? Fa maninona moa tsika no mila mpamonjy? Zay zany zavatra anankiray. Fa maninona tsika no mila mpamonjy? Maninona tsika no mila ny Kristy hamonjy atsika? Ny zavatra misy ange dia zao. Ny antony dia zao. Hiditra tsika amin'le efa miditra moa zany tsika. Fa hiditra lalina kokoa tsika zany amin'ity fampianarana boky ny Apokalipsy. Ary rehefa miditra lalina amin'ity boky ny Apokalipsy tsika dia iresaka zany amin'ny hoe inona ny zavatra ho avy. Resaka zavatra ho avy dia zao hoe misy farany zavatra rehetra. Zao fiainana iainantsika misy zao zany dia misy farany zany zao zavatra zao. Ka ny boky ny Apokalipsy fa nomen'Andriamanitra mba hamonjena ireo vahoaka an'Andriamanitra manerana n'izao tontolo izao. Ho an'ireo izay mandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ka ho an'ireo izay manolo tena ho an'i Jesosy Kristy zany dia zao hoe izy no azo famelan-keloka. Izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary izy anisan'ny voavonjy izy zany. Ka voavonjy amin'iny arak'ilay teny hoe voavonjy amin'ny loza izay ho avy. Hisy loza ho avy. Hisy fandringanana ho avy. Tsy fampitahorana zany ary zavatra tsy foroana zany fa zavatra ho resahantsika eo anatin'ity soratra masina ity satria tsy haharitra ity tany izay misy atsika ity. Ary tsy vitan'izany ihany. Fa na amintsika mbola amin'izao toerana misy atsika izao aza dia firifiry ny olona manana fahoriana, manana problème, mijaly eo amin'ny resaka problème maranasa, mijaly amin'ny ara-pahasalamana, mijaly vonon'ny vady, mijaly amin'ny mpangalatra, mijaly amin'ny von'olona, mijaly amin'ny dahalo, mijaly amin'ny zaza maditra, mijaly amin'ny fanandevozan'ny toaka, ny sigara, ny paraky, mijaly amin'ny zavatra maro samihafa e. Tsy manana fiadanana fa ao amin'i Jesosy Kristy ianao. Na dia mbola tsy tonga ary zany farany zany dia Kristy no manome fiadanana ao anao. Hoy Jesosy, fiadanana no omeko anareo, fiadanana no navelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo fiadanana hoy Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ihany koa dia niteny, raiso hoeto ny zogako izy fa maivana ny ziogako. Maivana ozy izy. Satria nahoana tsy ianao no mitondra an'iny fa Kristy no mitondra azy ho anao. Dia zay zany izy. Andriamanitra dia fitiavana. Ary io misy antso any amin'ny Apokalipsy. Efa natao teto izy fa mbola averina any ilay izy. Zao ilay antso any amin'ny Apokalipsy toko 4:10 any. Jerentsika kely izy mba tsy Apokalipsy toko 4:10 dia vakintsika ny andininy fahaenina. Eo mantsy ilay zavatra tenentsika hoe tsika tsy miteniteny foana zany hoe hisy farany zany tokony misy zany zavatra zany. Fa Andriamanitra zany mamonjy. Andriamanitra zany dia zao hoe fitiavan'Andriamanitra. Mba azotsika famonjena zany dia zao hoe mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Dia zao ny zavatra teneny ato amin'ny andininy fahaenina. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay. Hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahorana Andriamanitra ozy izy ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Eto zany hoe matahorana Andriamanitra.
fa ho avy le iny ho avy zany le fitsaran'andriamanitra. Izy fitsarana zany zay ho avy io araka le niteneniny teo hoe matahoran'andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy ny lohan'izay nanolanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny loharano. Tonga ozy izy ny andro fitsarana. Misy zany io fitsaran'andriamanitra io. Ahoana moa ny alalantsika an'izany? Zay no nanomezana ny bokin'ny Apokalipsy io, manomana antsika amin'izay andro fitsarana izay. Zay zavatra voasoratra amin'ny Apokalipsy efa hitantsika amin'izao fotoana zao. Ho hitantsika eo anatin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tsika ihany mamaly an'izy hoe efa mitrangy zany zavatra zany na mbola tsy mitrangy zany zavatra zany. Manomana antsika zany amin'io andro fitsarana io Andriamanitra mba hazontsika famonjena izany. Mba hazontsika famonjena izany. Ka zao ilay izy hoe i Kristy no nomena azontsika iny famonjena ary tsy vitany hoe famonjena io no vonjena amin'ny loza io tsika. Fa mba hananantsika iny fiainana mandrakizay. Firifiry ny olona no mitady an'izany hoe fiainana mandrakizay zany na resaka hoe immortalité. Mitady an'izao amin'izareo mitady an'le hoe elixir moa zany fa zay ny azo ilazana anazy. Mba hahazoana hoe fiainana mandrakizay dia mihinana an'le rano hoe elixir iny zany izy. Be dia be no mitady an'izay. Be dia be ireo siantifika no mitady manao recherche hoe ahoana ny fomba ahafahana mahazoana hoe longévité na fiainana na hoe fahalavana andro iainana zany. Ahoana ny ahafahana manao an'izany zavatra zany? Dia inge manomboka amin'le resaka le hitantsika amin'izao fotoana zao hoe manao daholo efa tonga hatrany Madagasikara koa moa tsy lisy zany zao. Ny resaka produit de beauté ty zany na cosmétique. Atao daholo efa lehibe ny olona dia manomboka misy miketrona zany amin'ny tarehy, amin'ny andrina. Manomboka misy rida zany na misy sairina aty amin'ny maso aty zany. Dia inona atao mampiasa ireny produit de beauté ireny zany dia asiana an'iny tarehy zany hosorana dia lasa monsieur raffermir zany le hoditra anao zany miverina ohatrany mba miveriverina normal zany dia miala le miketrona amin'ny tarehinao. Teo tanora lalandava zay nge reny tsy te ho antitra. Kanefa ny tena mampime amin'ilay izy dia zao miala tsiny moa zany fa zay ny zavatra misy. Ny tarehany io sorany fa aty amin'ny tendany aty fa tena miketrona be mihitsy. Dia mampime ihany ilay izy. Tsy haiko nareo raha mahita an'ireny tendana torture eny rehefa nahita nareo. Rehefa ilay miforotra an'izy dia mivoaka dia jereo tsara ilay fiketrony eo amin'ny tendany eo. Ohatran'ireny mihitsy ny hitanao. Misy tezitra indray izy an'ilazanareo fa tendana torture fa zavatra hita nge zany mba jereo mba ampitovio ilay izy. Fa ny olona mitady an'izany. Ianao ve zanak'Andriamanitra koa dia andeha ianao zany ianao an'izany koa zany. Soron'ny tompo ny toerana misy ianao e. Tia nofontsika ty nge tenen'ny soratra masina zao ho levona ihany tia nofontsika ty. Fa ho avy ny fotoana rehefa handrain'ilay fiainana mandrakizay tsika izay ho hitantsika anaty fampianarana bokin'ny Apokalipsy dia zao hoe hovana ty vatantsika ty. Satria ty vatantsika ty zany mitafy ny fahafatesana. Dia hovana ty hitafy ny tsy fahalovana sy ny tsy fahafatesana. Zany hoe corps vaovao zany no omen'Andriamanitra anao, vatana vaovao no omen'Andriamanitra anao. Tsy hainao intsony zany omen'Andriamanitra vatana vaovao ianao. Ka ho an'ireo izay mikarakara tarehy, tsy te ho antitra sy ny sisa. Ho anina daholo zao miala tsiny fatina fanafody rehetrarehetra zao. Nefa vao mainka manimba ny fahasalamana ilay izy dia miala tsiny fa dia safidy moa zany io. Fanain'Andriamanitra ange tsotra. Ato misy ny fiainana mandrakizay. Ahoana ozy izy? Amin'ilay Jaona toko 7:10. Raisika kely Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 jerentsika kely. Dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Vakitsika ny andinin'ny 9 mihitsy tonga dia ny andinin'ny 9. Jaona toko 7:10 dia ny andinin'ny 9. Dia ahoana ozy izy? Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanindranao. Eo ilay niresantsika teo hoe Jesosy Kristy no nomena anarana ambony noho ny anarana rehetra ozy izy. Ary eo ka ozy izy ny lohalika rehetra.
na ny an-danitra na ity tany na ny ambanin'ny tany na ny ambanin'ny ranomasina zao iankohaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ozy izy. Ka tsika zany raha anantona indray dia miankohaka tsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mivavaka manatrika andray. Miantso andray tsika dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no atsosa izy. Zay matsoka hoe amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka tsika. Tsy misy anarana mavonjy nomena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia eto dia niteneniny eto ny zavatra niteneniny dia izao ny fiainana mandrakizay ozy izy dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahanao. Te hahazo fiainana mandrakizay zany ianao. Dia mila mahafantatra an'Andriamanitra ianao. Dia mila mahafantatra an' Jesosy Kristy ihany koa ianao sy manaiky an' Jesosy Kristy. Fa raha mandahan Jesosy ianao satria io no anarana nomen'Andriamanitra ahazoana famonjena. Amin'ny alalany no iankofanao. Io anatonanao an'Andriamanitra tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy Kristy. Tsy misy. Ka io zany te hahazo fiainana mandrakizay ianao dia ozy izy izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirahanao. Ho an'ireo zany izay tsy te halala an' Jesosy Kristy fa hoe Andriamanitra ihany dia tsisy famonjena omenanao zany, tsisy fiainana mandrakizay ho azonao zany io. Satria nahoana Andriamanitra ange no nanomeny Jesosy. Jerentsika Jaona 7:5. Jaona 7:5. Zay efa haitsika tsara io teny io. Jaona 7:9 ka hatramin'ny 7:20. Dia inona zavatra niteneniny io? Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Ka izao zany hoe tsisy anarana ahazoana famonjena nomena avy amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria Andriamanitra mihitsy no nanome antsika an' Jesosy Kristy. Raha misy milaza tsika hoe zay raha tsy mila an' Jesosy dia iza zany lavinao? Le nanome nge zany no lavinao e. Satria Jesosy ange ohatran'ny raisitsika ohatran'ny hoe cadeau zany e. Ohatran'ny hoe misy olona tonga zany an-tranotsika dia mitondra cadeau zany le olona. Dia Jesosy io cadeau io. Dia rehefa dia hoe tia ny cadeau dia za tsy mila an'iny cadeau iny. Rehefa tsy raisinao le cadeau dia iza zany tsy raisinao? Le olona mitondra le cadeau nge zany no tsy rarahinao, tsy tiako ny cadeau avy aminao zany. Andriamanitra ny lavinao dia ohatr'izay toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ka niza zany firenena misy atsika samy hafa fiteny, firazanana izay misy atsika, na ivarazantsika na avorazantsika, na manan-karentsika na mantritsika ninina zany dia io ihany ny anarana nomen'Andriamanitra. Fa tsy hoe ny manan-karena tia ny anarana omena azy, na hoe tia ny jiosy, na hoe tia ny arabo, na hoe tia ny gasy. Jesosy Kristy ihany ny anarana omen'Andriamanitra azahoana famonjena. Io no nomena. Fa izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Ary arak'ilay teny teo hoe arak'ilay teny izay nivakitsika teo dia inona ny zavatra niteneniny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Ka ho an'ny rehetra izay mino an' Jesosy Kristy zany dia izao tsy very izy, tsy ho very izy. Fa inona no azony? Anana anjara amin'ilay fiainana mandrakizay izy omanin'Andriamanitra ho an'izay mino azy izy. Dia mitohy ilay vaky teny nefany dia tsy izany no miteny aza raisina hoe zaho fa le teny samy mamaky eto isika dia mamaky. Dia inona zavatra tenenina eto? Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Eo koa zany le lafiny anankiray hoe be dia be ny olona zany manana an'izay sakana zay ao anatiny manao hoe za zay mpanota be ty ve, za zay mpijangajanga, za zay mpamaky trano, za zay mpangalatra, za zay mpisoloky olona, za zay efa namono olona, za zay mpilalao ratsy ity, mpiloka, za zay mpanitsaka raisy reny, mpanao teny levilevy, za zay mankahala olona, za zay tsy tia fihavanana ty, za ve dia mba hamitran'Andriamanitra eloka ve?
Tadio fa raha manana an'izay fisainana izay ianao tsy avy amin'Andriamanitra izay fisainana izay. Fa avy amin'ilay ratsy izay. Ny Satana dia izao ny anakivy ianao ihany no tedaviny. Tsy handraisanao an'i Jesosy Kristy. Sakana iny ianao tsy handray an'i Jesosy Kristy mba ahazoana an'izany fiainana mandrakizay satria nahoana? Izy ange tany ny toerana nisy azy taloha e. Izy le dragona, le menarana ela, le anjely latsaka tany. Tezitra mafy izy niala tany an-danitra tany. Dia ahoana ianao no hoany? Ahoana ianao no tonga any an-danitra? Ka ianao nifaly sy ravoravo amin'ny zavatra izay niainany taloha tany nefa izy nazera tetỳ tany. Tsy hanaiky mihitsy izy. Andriamanitra ny fahavalony, Jesosy Kristy ny fahavalony. Ka ianao raha vao miandany amin'i Jesosy dia izao lasa fahavalony koa zany ianao. Dia tsy tiany ianao ho lasa any. Taony izay ahazonanao sambobelona zany. Ka aza mieritreritra zany tsika hoe za dia mpanota be ty, izao ny zavatra heloka efa vitako, Andriamanitra tsy hamindra fo ahy. Fa lavinao ve zany le kadao omen'Andriamanitra anao? Ianao mpanota io. Ozy ny soratra masina manao hoe tsy ny salama ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mibebaka. Ka tsika nazahazao zange mpanota e. Nazahazao za mpanota tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Da raha ho amin'ny isan'andro mba azo famelan-keloka sy famindram-po. Ka eto zany tsika dia ozy izy manao hoe arak'le teny teo hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka an'izao tontolo izao. Fa mba amonjeny izao tontolo izao. Jesosy zany dia izao ny antony natongavany Jesosy dia amonjy ny natongavany. Fa tsy anameloka n'iza na iza. Raha misy manameloka antsika dia iza no manameloka antsika? Satana no manameloka antsika satria izay no asan'ny Satana izay. Ahoana izy ny teny soratra masina? Iza ny anameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra? Raha efa nandrain'i Jesosy zany ianao. Iza ny anameloka ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no anameloka Kristy nefa mifona ho azy eo ankavanan'Andriamanitra ray. Iza ny anameloka anao? Andriamanitra raha manamarina anao. Iza ny anameloka anao? Za ve ny anameloka anao? Fa iza moa? Ngaza Andriamanitra raha tsy manameloka ka ahoana moa ny anameloka anao? Za raha mpanota ve dia za ndray ny anameloka anao? Mitovy ihany ange tsika zany, samy mpanota avokoa tsika. Fa ozy ny soratra masina manambara manao hoe fa mpanota avokoa izy rehetra. Tsisy naraina dia marina reo anatrehan'Andriamanitra tsika olombelona tsy misy. Ka oka zany tsika tsy hanavan-tena manao hoe za ve dia ho amindran'Andriamanitra fo ve za fa mamindra fo dia mamindra fo aminao tokoa Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy fa ny havelona azy ny sitrany. Izay ny tanjon'Andriamanitra. Izay ny nanomezany an' Jesosy Kristy satria tian'Andriamanitra izao sy anao ho voavonjy ahazo famelan-keloka. Dia nomeny Jesosy Kristy ho famelan-keloka ho antsika, ho anrehetra izay mandray an'i Jesosy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Dia ahoana izy 7:20? Izay mino azy dia tsy elohina. Raha mino zany ianao dia tsy voaheloka ianao. Fa izao kosa nefany. Toy izany le vaky teny. Izay mino azy izy dia tsy ho elohina. Fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Izay mino azy izy dia tsy elohina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo. Izay tsy mino zany dia izao voaheloka izy. Satria nahoana? Andriamanitra no manome. Andriamanitra inona ny zavatra nisy? Noho ny fahotana izay niditra tamin'izao tontolo izao dia izao tafasaraka tamin'Andriamanitra isika olombelona. Ka mba hiverenan'izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Nanomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa mba hananana izy, mba hananana ny fiainana mandrakizay. Jerentsika ange raha raisika kely tamin'ny Adama sy Eva. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva tao saidina noho ny fahotana dia inona ny zavatra natao? Andriamanitra mihitsy no namono biby atao fanatitra. Satria raha nitafy akanjona viavy Adama sy Eva dia izao nomen'Andriamanitra odi-biby izy ho fitafiana. Iny odi-biby iny raha nomena anazy zany dia izao nisy biby novonoina zany tao. Mba hisiany verenan'ilay fihavanana amin'Andriamanitra sy Adama sy Eva.
tafasaraka amin'Andriamanitra tsika noho ny fahotana zay miavosa amin'izao tontolo izao zay ianantsika ty. Mamerina antsika indray Andriamanitra zany ary tena fitiavana izy satria ny zanany mihitsy no nataony sorona. Tian'Andriamanitra nge zany hoe ny zanany lahy tokana zao. Ianao ve dia tsy tianao ny zanako ao an-tranonao? Ho fonao ve zany hoe ataonao sorona mihitsy amonjenao zanaka hafa zany zay lasa naditra. De hoe ty zanako anankiray ty nalao alefako fa le zanako ary naditra. De mba azony famonjena de alao ty no ataoko sorona. Itsika nefa noarian'Andriamanitra avokoa tsika. Fa zao lavo ny fahotana. Mba hamerenana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany de zao nomeny ny zanan'ilay tokana zay teo aminy amonjena antsika zay very zany mba ahazoantsika fiainana mandrakizay. Ozy Jesosy manambara manao hoe isy olona anankiray izy nanana ondry 100, ny anankiray ozy izy very. De navelany 7 izy de lasa izy nitady ny ondry very iny izy. Ka rehefa hitany ozy izy ny ondry ray iny de zao nataony teny atsorony le ondry. De nanao fety izy ny ravoravo hoe hitako ihany le ondry very. De izay mihitsy ange ny toerana misy atsika. Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra eo amin'Andriamanitra. Itsika teto amin'ity tany ity very avokoa tsika rehetra zany lavo ny fahotana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra atsika de zao nalefa n'le zanan'ilay tokana teo aminy, teo anatrehany, amonjena atsika lavo ny fahotana teto amin'ity planeta tany ity mba hamonjena atsika, mba ho voavonjy isika. Andray ve tsika? Andrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ve tsika? Andrany cadeau zay omen'Andriamanitra atsika ve isika? Raha mino ianao zany de inona zavatra niteneniny teo? Zay mino azy de tsy ho elohina, fa zay tsy mino kosa de efa voaheloka satria tsy nino ny anarany zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy. Raha tsy mino zany tsika de zao tsisy azo atao atsika na de kely azy. Satria Andriamanitra efa nialanenina mihitsy ny zanany mihitsy nefa nalefany. Nefa tsika tsy manao tsinitsinina n'le zanany zay nomeny atsika zany. Raiso Jesosy Tompo, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Na de eo zany efa zany de zao hoe tsy ny olona rehetra nge no manaiky. Tsy ny olona rehetra no manaiky. Jesosy Kristy tonga teo aminy fa niazy nanda azy. De Jesosy ihany mbola nitenanao tsy misy mpaminany masina tany noho izy. Tonga izy teo amin'ny Israely fa ny Israely nanda azy, nofatsihany zareo tamin'ny hazo fijaliana nge izy. Nefa efa faminaniana raha teo koa moa zay. Ary ireo zay namantsika azy de zao mihitsy niteneny alao adinina aminay ny rahany olona io izy. Fa tena nadinan'Andriamanitra tamin'ny rahany. Tamin'ny zareo, tamin'ny jiosy ny rahany Jesosy Kristy. De amintsika koa amin'izao fotoana izao mbola mahatonga koa ny antso amin'izao fotoana izao ho atsika zay mandre zao fanambarana izao. Miantso, raiso Jesosy Tompo, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso Jesosy Tompo, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ho an'izay manaiky azy de voavonjy izy, fa ho an'izay tsy manaiky azy kosa de manao ahoana? Tsisy azo fanafana atao amin'ny tsony zany. De jereo tsara nge zao ny teneniny anto. Raha ohatra zany ianao manohatra ny Kristy ka tsy handray an'i Kristy de inona zany ny anarana iantsonanao? Anaran'ny tenenin'ny soratra masina iantsonanao. De zao ny teneniny azy, Jaona voalohany ndetsika ny amin'ny epistiliny Jaona any alohan'ny apokalipsy misy anazy. Jaona voalohany toko 4 raisitsika kely zany izy io. Jaona voalohany toko 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. De zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy no avy amin'Andriamanitra. Ahoana izy? Izao no ahafantaranareo ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga nofo Jesosy Kristy
no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa ao amin'izao tontolo izao sahady izy. Zao zavatra anankiray zany raha raisitsika fitinina izay zavatra voalaza zay. Raha ianao io zany manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fanan'Andriamanitra ny fanampanaiky anao amin'izay. Fa raha manday ianao an' Jesosy, tsy hoe zanak'Andriamanitra sy ho mpamonjy ianao, dia tsy fanan'Andriamanitra ny miasa aminao, fa fanan'iza, fanahin'ny antikristy, fanan'iza nefa izay fanahin'ny antikristy zay avy amin'ilay ratsy izay. Raha ianao zany mandahany Kristy zany dia inona zany ianao? Antikristy zany ianao. Ianao zany le antsoina hoe antikristy zany. Zay nge izy. Ianao zany antsoina hoe antikristy zany ianao. Tsy avy amin'Andriamanitra ozy izy zay fanahy mandahany Jesosy, fa zanak'Andriamanitra avy amin'ny ray izy. Dia raha ianao koa zany mandahy zany, ny fanahy ao anatinao nge mampandahy anao, dia zao, dia antikristy zany ianao. Tsy mino anao fa avy amin'Andriamanitra Kristy zany. Tsy mino anao fa Andriamanitra no naniraka azy. Ary raha tsy mino anao fa Andriamanitra no naniraka ny Kristy, dia mandany iny ianao, mandany fanambaran'Andriamanitra ianao. Mandahy koa ianao ty bokin'ny Apokalipsy ty ianao. Ahoana ozy izy le fanambaran'Andriamanitra? Eo ihany tsika jaonina voalohany toko 5. Jaonina voalohany toko 5 eo akaiky ihany. Mandahy le fanambaran'Andriamanitra ianao raha vao zay. Vakitsika ny 5. Jaonina voalohany toko 5 5. Dia zao no teneniny eo. Raha mandray ny fanambaran'olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Ahoana izy tsara? Raha mandray ny fanambaran'olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Dia jereo nge, araka ny tenenina foana, firifiry ny manao fanambarana amin'ny télévision. Surtout ny reo intellectuel amin'izao tontolo izao, na reo endry amin'izao tontolo izao. Manao fanambarana ny scientifique hoe zao ny zavatra misy indray, dia lasa iny ny vérité iainan'ny olombelona. Araka ny fandresantsika ohatra ny hoe miresaka zao zareo hoe olon-kendriny izao tontolo izao, Darwin miresaka hoe la théorie de l'évolution. Amin'ny resaka hoe ny fivoarana zany nahatongavan'ny olombelona. Dia lazaina fa isika olombelona zany avy amin'ny ataontsika ohatran'ny hoe tsy boboka tao anaty rano. Dia rehefa avy eo nanomboka ny nisy ratsana. Dia rehefa avy eo niakatra tity amin'ny tany, dia nenandady, nenikisaka aloha. Dia rehefa avy eo nenandady, dia nenitsangana. Dia lasa rajako. Dia rehefa avy eo nenitsangana ihany dia lasa olombelona. Dia izay no tenenin'ny Darwin hoe io évolution izy, c'est une perpétuelle évolution. Zany hoe miova foana zany ozy izy io. Zany hoe tsika zao zany dia mety mbola iovintsika afaka fotoana ny eriana any. Zay zany le théorian'ny zareo. Izany fahendren'olombelona zany fa inoan'ny olona zany, fanambaran'olona izany. Izany ny inoan'ny olona rehetra zany. Ny Big Bang koa, scientifique koa manao an'izany, hoe avy amin'ny explosion ana atome, ana matière anankiray zany dia niexploseny, dia nipoaka zany, dia atome be dia be no poritsaka tao anatin'izay zany. Iny zany no nahatonga ny planeta misy antsika amin'izao fotoana izao, ka hany ka lasa nisy ny planeta tany, dia lasa nisy atmosfera azontsika ny ainana teto. Dia nicréé ny vie nisy teto amin'ity tany ity. Zany ny nohon'ny olona, zany ny ampianarana any ampianarana. Dia inona ny zavatra resahany eto anefa? Inona ny zavatra niteneniny teo amin'ilay andininy fasiva? Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, mino an'izany ny olona rehetra, nefa fanambaran'ny olona izay tsy araka ny soratra masina, tsy araka ny fahendren'Andriamanitra, inoan'ny olona. Fa hozy Andriamanitra, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Ino ny fanambaran'Andriamanitra nambarany io? Dia toy izany, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany.
Andriamanitra mihitsy zany no mitemoanian' Jesosy Kristy. Izy mihitsy no mijoro vavolombelona miamy Kristy. De toy izany le teny, izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Zany hoe manana le fanambaran'Andriamanitra. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandaingy azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny zanany izy. Izay mino ny zanak'Andriamanitra, zany hoe izay mino an' Jesosy Kristy zany mandray le fanambaran'Andriamanitra. Fa izay tsy mino an'Andriamanitra zany amin'le fanambarana izay noentiny mikasika ny zanany, dia zao hoe mampandaingy azy izy. Fa hoe tsisy zany zavatra zany, nefa Andriamanitra mihitsy zany no mijoro vavolombelona hoe nanambarany amin'ny Kristy Jesosy, zanak'alahy tokana avy amin'ny ray. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandaingy an'Andriamanitra. Azafady, izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandaingy azy, satria tsy nino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Reo rehetra izay tsy mino zany Jesosy Kristy tonga nofo zanak'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra azontsika famonjena. Izay tsy mino rehetra an'izay dia mampandaingy an'Andriamanitra zany izy. Dia toy izany le vaky teny, ary izao ny fanambarana, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Izany ny fanambarana, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, dia eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Te azo fiainana mandrakizay ianao, ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Ao izany fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra antsika zany, raha te azo fiainana mandrakizay ianao. Tsy ho azonao zany any atero-kafa na hoe tonga ianao dia hisaoty tamboho araka ny efa voalaza foana. Tsisy zany, tsisy. Fa zao araka ny teneny teo hoe fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Izany ny fanambaran'Andriamanitra izy, izao ny fanambarana. Dia toy izany le vaky teny, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Te azo fiainana ianao, raiso Jesosy tompo, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia ho azonao izay fiainana izay. Lavinao izy, tsy ho azonao izay fiainana izay, mazava ange zany. Io tsy resaka hoe calcul hoe inona no hanina, inona ny zavatra ho atao. Raha ohatra ange ny olona ka asenao hoe ohatra anankiray fotsiny zany, te anakarena ve ianao, dia te tena anakarena, satria izay ny tediavin'ny olona rehetra, te anakarena. Dia ataovy izao zavatra izao, ka devoly tsy inona mampanakarena koa ny zavatra ataon'ny devoly, asen'ny devoly maninona. Ndana aloha ianao manao, ndana maka tain'ondro izy, dia afafazo ohatrano iny. Dia na misotro kely an'izao zavatra izao ianao, misotro rano koa ianao na tsy fantatro, izay ampanaovan'le mpanompo sampy io zany, dia manao fombafomba iny ianao. Dia ataovy izao, dia iny dia manaraka. Atao daholo ty, manino te azo anakarena. Fariteny io raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raisina fotsiny ange zay. Azonao fiainana mandrakizay, ekeo Jesosy tompo. Mafy an'ny olona no mandray an'izany. Mafy. Mafy an'ny olona zany. Kanefa tsotra dia tsotra le izy. Manolotra ny fotsika ho an'i Jesosy Kristy. Fa izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay no omen'Andriamanitra antsika, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao no omeny zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Ka inona ny zavatra niteneny ny ara-tao amin'ny Jaonina? Dia iletsika eto, satria ny zavatra niteneny teo dia izao hoe izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Dia aty amin'ny Jaonina toko voalohany izy, any amin'ny evanjely zany tsika ny andeha. Dia inona ny zavatra niteneniny? Ka raha mandray an'i Jesosy Kristy ary tsika zany, satria ao amin'ny zanany izany fiainana izany, izay manana ny zanaka ao izy no manana ny fiainana. Dia raha mandray an'i Jesosy Kristy ary tsika, dia tonga inona koa zany tsika zany? Lasa tonga zanak'Andriamanitra zany tsika, raha mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Tsy vitany hoe mahazo famonjena itsika,
fa lasa zanak'Andriamanitra isika. Tsika koa zany lasa zanak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany a dia vakiantsika ny andininy 12 ao amin'ny evanjeliny Jaona toko voalohany a dia ny andininy 12. Rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no teneny eo amin'ny andininy 12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Averiko tsara. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Ahoana zany ny fomba atongavantsika zany ho zanak'Andriamanitra? Tsika zao nateraky ny nofo, nateraky ny nofo aman-dratsika, nateraky ny sitrapon'ny olona tsika. Fa mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra dia hoana mila mandray an' Jesosy tsika zany iny ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Dia ozy izy izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia ahoana ary ny zavatra ho ataontsika mba handraisantsika an' Jesosy Kristy? Satria izy hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izao no tenena tao amin'ny Romanina toko 10. Raha isika kely izy io. Romanina toko 10. Romanina toko 10 andeha amin'ny Romanina tsika zany. Dia izao no tenena tao amin'ny Romanina toko 10 atao. Izao ny zavatra tenenina. Dia vakiantsika ny andininy 5 ka hatramin'ny 17. Vakiantsika ny andininy 5 ka hatramin'ny 17. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Dia toizantsika ilay vaky teny fa hoy ny soratra masina, tsy homenatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany no tompon'izy rehetra, satria manan-karena homena izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Dia eto zany izy dia miteny amin'ilay andininy 12 manao hoe tsy homenatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena homena amin'izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anarany, miantso ny anaran'ny tompo no ho vonjena. Eto zany ianao rehefa mandray an' Jesosy, tsy misy tsony na jiosy ianao, na grika ianao, na andevy ianao, na tsy andevy ianao, na manan-karena ianao, na mahantra ianao, na inona firazanana misy ianao, na ivarazana ianao, na ambonirazana ianao. Fa rehefa ao am' Jesosy ianao dia Jesosy Kristy ihany ny tompon'izy rehetra. Iray tsika zany eo am' Jesosy Kristy tompo, tsisy fanavakavanao. Ohatran'ireny misy any am-piangonana ireny, misy fiangonana ve dia hoe fiangonana andriana ty. Rehefa mandray an' Jesosy ve ianao dia ny andriana tao ery aloha dia hoe ny varazana tao ary ariana. Inona koa zany fiangonana? Na Jesosy ary tsy miditra amin'izany fiangonana zany. Fa tsy haiko iza ny hiditra ao, Jesosy tsy miditra amin'izany. Fa Jesosy ny tompon'izy rehetra, tsisy fanavakavahana ao am' Jesosy Kristy na dia kely azy. Ka eto zany ilay hoe fandraisana an' Jesosy Kristy dia zao hoe tsy misy an'izay fanavakavahana zay. Dia voalohany indrindra nefa ianao raha handray an' Jesosy ary ianao, fantatra hoe tsy misy fanavakavahana ao am' Jesosy Kristy. Fa Jesosy ny tompon'izy rehetra. Ahoana ary ny fomba handraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Dia tsotra ihany ny zavatra tenenina eto eo amin'ilay andininy 5 sy ny 10. Dia hoy izy, satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra no nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny vava no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azafady, fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Ahoana izy? Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Donc zany raha te handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao zany ianao dia zao tsy maintsy mino zany ianao sy manaiky
amin'ny vava araka le voalazo eo amin'ny andininy fasivy. Averiko tsara le teny. Satria raha manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty dia vonjena ianao. Mila ikenao amin'ny vavanao zany Jesosy Kristy io. Dia mila mino koa zany ianao amin'ny fonao hoe Andriamanitra no efa nanangana azy tamaty. Mino aho fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty. Manaiky an' Jesosy amin'ny vavako aho fa amin'ny anaran'i Jesosy no azoko famonjena. Mino an' Jesosy amin'ny foko aho fa nanangana azy tamaty Andriamanitra. Raha mahavita amin'ny tenan'izay zany ianao dia ho azonao ny famonjena zany. Miditra ao am-ponao Jesosy. Kanefa ny tsy moramora io zavatra io. Zavatra halan'ny Satana indrindra io, sakanan'ny Satana ianao tsy tenan'io zavatra io. Io zany ny antsoina hoe fanekem-pinoana zany io. Na hoe confession de foi, fanekem-pinoana zany io. Satria hoe anaiky an' Jesosy ary ianao, andray an' Jesosy vonona ary ve zany ianao manatrika antsika amin'izao fotoana izao, andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Satana tsy kely lalana fa amin'ny anaran'i Jesosy raha vonona ianao misokatra ho vavanao dia avereno araka izao teniko izao. Za dia manaiky an' Jesosy amin'ny vavako. Teneno zay. Za dia manaiky an' Jesosy amin'ny vavako. Za dia manaiky an' Jesosy amin'ny vavako azahoako famonjena. Ary mino amin'ny foko manontolo aho fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Avereno zay teniko zay nge. Tsy izany no tena an'izay fa ny tenin'ny soratra masina no tena azy io. Satria raha manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Za manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako ary mino amin'ny foko manontolo aho fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia mino aho fa azo famonjena zany efa nanao an'izay zavatra zay. Dia manasa antsika amin'izao fotoana izao, manasa antsika amin'izao fotoana izao. Teneno. Raha ohatra tsy vitantsika mamerina ilay teny teo dia hiteny dia arao ilay zavatra teneniko. Izaho dia manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Raha antsika izay zavatra izay. Izaho manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ary mino amin'ny foko manontolo aho fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Ary mino amin'ny foko manontolo aho fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Vitanao ny tenan'izay zavatra izay? Raha vitanao ny tenan'izay dia mahazo famonjena ianao zany. Alleluia! Metsika voninahitra ny tompo. Alleluia! Metsika voninahitra ny tompo. Azontsika ny famonjena. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay rehetra mino ny anarana ozy izy. Azonao ny famonjena voninahitra n'Andriamanitra. Halleluia! Teny soratra masina dia manambara manao hoe raha misy mpanota iray mibebaka, ny lanitra iray manontolo no mifaly fifaliana ny an-danitra any. Ianao izay nanaiky an' Jesosy io amin'izao fotoana izao, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tsy tsinotsinony ao anatrehan'Andriamanitra izay fanetretena nataonao izay, izay fanoloranao tena izay. Hitan'Andriamanitra izay. Fantatr'Andriamanitra izay. Lehibe loatra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Tsika zany izao, izay izy manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsika izay nandray azy. Zaho mino an' Jesosy tompo. Zaho manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako ary mino amin'ny foko manontolo fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Dia mahazo famonjena zany zao satria nanaiky an'izay teny izay araka ny tenin'ny tompo. Dia hozy izy, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra zany ianao amin'izao fotoana izao. Tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny olona, na ny nofo, fa naterak'Andriamanitra. Naterak'Andriamanitra zany ianao. Satria nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana. Voninahitra n'Andriamanitra lehibe. Halleluia! Metsika voninahitra ny tompo. Dia izay koa ny hamaranantsika ny lesona zany amin'ity an'ity. Na dia hoe indroso aritsika satria hoe hitotsika amin'ilay resaka hoe mikasika ilay hoe fiavian'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe loatra izay niresahantsika izay mikasika ny hoe
anekentsika an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia mahereza manao fotoanantsika indray manaraka mazotoa mianatra trany hitombontsika amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Iaraka ivavaka ary tsika marana zao fotoana hariva izao ivavaka tsika. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Izaka, Andriamanitry Jakoba, mankalaza anao zay raha io midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao zay tamin'ity anio ity. Dia raha iny ianao Andriamanitra raha io kalazaina ny anaranao any. Soraha atao am-ponay raha io ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Ka aoka Tompo, tsy ho mpiain'ny mpanadino izay fa ho mpakatoa ny teninao. Ary eo k'Andriamanitra ny fanekempinoana izay nataonay teo anatrehanao tamin'ity anio ity satria manaiky izay an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay ary mino izay fa ianao Andriamanitra nefa nanangana azy tamin'ny maty. Ka azo famonjena izay noho izany fanekenay sy finoana izany noho ny amin'ny teninao. Dia raha iny ianao Andriamanitra misaotra Tompo ny amin'ny fahasoavana izay nomenao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao Andriamanitra ary apetraka sahady eo am-pelantananao raha ny fotoananay indray amin'ny manaraka mba ho totosa soamantsarany izany ary mba ho samy ho tonga amin'izany fotoana izany izay tsiraray avy. Halleluja, dia raina ny anaranao raha io ankalazaina ny anaranao. Halleluja, voninahitra ho anao Kristy io, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Amin'ny anaranao Jesosy nanaratanay izany vavaka izany eto anatrehan'ilay Andriamanitra ray tsara indrindra izay any an-danitra. Amen. Dia sorantsika ny Tompo, mentsika voninahitra ny Tompo. Halleluja. Mahagaga ny Tompo, mentsika voninahitra izy. Izay indray izany fotoanantsika manao baibaintsika rehetra, tahiny Tompo daholo tsika rehetra. Halleluja, halleluja. Chercher ma femme.